Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masina, ilay Andriamanitra miandohanay nefa mbola Andriamanitra hiafaranay. Ilay Andriamanitra tianay ary manamarina ny teniny amin'ny fotoana isan'andro hoe zaho rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Misaotra anao ny amin'ny andro vaovao no omenao anay indray ary dia ampifaliana ray eo no anatrehanay amponoana ny seza fiandriananao izao maraina izao. Ilay seza fiandrianan'ny fahasoavana satria fantatray fa fifaliana ho anao ary fifaliana ho anay ihany koa ny miaona aminao mba hiain'ny teninao andinika ny hafatrao. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra ny amin'ny teninao andinika an'izany mantsy izahay amin'izao fotoana izao. Ko mangataka anao ary fanay masina mba ianao mihitsy nanazava anay ny teninao anio ary hitondra fanazava-tsaina ho anay sy fanotsiana ny fiainanay mba ho mpiara-miasa aminao izahay ary dia ho tonga ny fanjakanao ary atao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny ankonanay ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonanay, eny eo amin'ny tontolo misy anay. Fa mampatahotra loatra ange Jesosy ny teninao hoe andriamandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra, hijery mandrakariva ihany fa tsy hahita. Izany no angatanay anao sakafo ny foamam-panany tsirairay aby izay napetrahana anao androany mba hahafantaranay ny tena lalin'ny fiteninao, mba azahoanay fanasitranana amin'ny endrika maro isan-karazany. Dia amin'ny anarana Jesosy velona avy any Nazareta no angatanay an'izany. Aleluia. Amen. Dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Joba 2:20, 17 ka hatramin'ny 15 no fampianarana sy vatsy no omeny Jesosy ho antsika indray izao maraina izao. Joba 2:17 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tatrantotra no behery, ny zanany to mitoetra tsara ao an-tranony ao anatrehany ary ny zafiny ao anoloany, ny ankohonany miadana ka tsy manatahotra ary ny tsorakazon'Andriamanitra tsy mamely azy, ny ombilany mipetra biby mampiteraka ka mahavanona, ny ombivavy miteraka ka tsy mamototra, mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry manosy izy ka mikoriana ny zanany, mihodina mitondra amponga tapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feo-tsodina, mandany andro ny amin'ny fahafinaretana izy, amin'ny indray mpimaso monja no hiadinany any amin'ny fiainantsika. Kanefa ireo no manao amin'Andriamanitra hoe tsy mila anay tsy mba hitirinay ny lalànao zino izay tsy toy no hotomponay ary inona no soa azonay raha mivavaka aminy. Amen. Tazantsika amin'izany tenin'Andriamanitra voavolovakiana teo izany ry havana fa olona tena manevateva an'Andriamanitra, tsy mba miraran'Andriamanitra no lazainy Joba eto. Dia olona mifaly ary dia mandany androny amin'ny fahafinaretana. Ary dia sahiran-tsainy Joba raha nahita ny ratsy fanahy tao ambininy, nefa tena hita fa mifaly ka dia niloam-bava hoe nahoana no miadana ireny olona ireny, nahoana no velona ny ratsy fanahy sady tratrantotra. Ary tsy Joba ihany ry havana no sahiran-tsaina toy izany fa dia safa ihany koa. Fa ho tokoa manko asafa ny amin'ny Salamo 3:70 hoe fa izao dia saiko ny bolisatra ny tongotro, saiko solafaka ny diako satria nialona mpirery aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Ary dia mba toy izany ihany koa ny mpaminany Jeremia ka nilao-bava hoe raha mifandahatra aminao a Jehovah dia ianao no marina,
nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana kay ho Jeremia no ambinina ny lalany ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Nao izy ireny dia miropaka, mitombo izy ka dia mamoa. Manakaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fo. Tazantsika amin'izany rehetrarehetra izany ry havana, fa na dia tamin'ny andron'ny Joba na tamin'ny andron'ny Asafa sy ry Jeremia dia nahitantsika olona ratsy fanahy nefa dia miadana, milona ao anatin'ny arena. Ary na dia amin'izao androntsika izao ihany koa aza dia mbola maro tokoa ireo ratsy fanahy no toa miadana tantera. Miadana amin'ny arena, miadana amin'ny risoriso, miadana amin'ny zavatra maro, ary dia manao nahoana izany dia manao an'izay rehetra tsy misy Andriamanitra izy ireny. Nefa izao izay manaraka anao ity ry Jeremia ambandry Asafa to ory dia ory. Ry havana, eto amin'izao tontolo izao dia iarahantsika mahita fa ny akebiazan'ny olona izay manan-karena tsy milaza akory izao hoe izay manan-karena rehetra, fa ny akebiazany hoy aho, mba jereo angeny fototsy ny arenany, arena azo tamin'ny tsy marina ve sa kosa azo tamin'ny fahamarinana? Fa mazana dia olona ratsy fanahy nefa dia manjary mpanan-karena, ka toa miadana tanteraka, ary tamiariary izany. Ary dia sahiran-tsainy ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ka nilobava hoe nahoana no ambininao ny ratsy fanahy Andriamanitra? Fa hoy Asafa ao amin'ny Salamo 7:7 ihany raha nahita amin'ny valiny izy, ka nilazany dia nieritreritra tahalalan'izany zavatra izany aho, kanjo teo imasoko izany ho izy, mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. Mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. Fa inona kay no faran'ireny olona ireny? Inona no iafaran'ireo miadana raha ny fijery azy nefa toa manao tsinitsinina an'Andriamanitra? Inona no iafarany? Fa hoy Jesosy ry havana hoe inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza nefa very ny aina? Tandremo ry havana, fa izay tiana-karena dia efa namatotra ny tenany tamin'ny alahelo be. Ary Jesosy dia efa nilaza mihitsy hoe raha ny fitiavam-boly ny fanompoana mamony dia mahatonga ny vola ho Andriamanitra. Ny mampalahelo anefa ry havana dia izao manjary Andriamanitra ny maro ny fitiavan-karena ankehitriny. Ary izay no mbola mampiroborobo ny kolikoly sy ny risoriso amin'izao fotoana izao, ary tena maneran-tany izany. Nefa ataovy an-tsaina ry havana fa io fitiavantsika vola io no amatora ny Satana antsika, satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Ka na iza amin'ny raikiraiky amin'izany dia manindrona ny tenany amin'ny alahelo lehibe. Fa tonga kosa nefa Jesosy ka nilaza hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana koa dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ka na dia sahiran-tsaina azy Joba, na dia miasa loha aza Asafa sy Jeremia nahita ny ratsy fanambinina, isika kosa tsy ho sahiran-tsaina satria fantatrao ny hafarany mandrapiditra eo amin'ny fitoeramasin'i Jehovah ka mihevitra izay ho farany hoy Asafa. Ary dia ho hitanao tokoa ny hafarany raha vola sy arena azo amin'ny tsy fahamarinana no mampanan-karena ny olona, satria io vola io no kofehy nentan'ny Satana matorana azy hiditra any amin'ny elo. Ary tsarovy fa tsy mitondra na inona isika raha niditra teto amin'izao tontolo izao, ary tsy hitondra na inona ihany koa rehefa hiala. Ary izay ry havana, izay no mahatonga an'izao afa-tsy izao eo aminao androany. Maniry ny tompo mba ho afaka ianao ka hiverin-dalana, hibebaka ka ho vonjena, satria fantatsika tsara fa tsy mahasoa antsika
izany arena azo amin'ny tsy fahamarinana izany. Ry hava-manalo amin'ny tompo, amarino ary ekeo ny tenin'Andriamanitra, ary tandremo sao dia ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay afafy aminao no ovanao. Fa ny fiodinana amin'ny tenin'Andriamanitra dia toy ny fiodinana ihany amin'Andriamanitra. Foy Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe aoka tsy alo eo ambavanao ny teny, ary saintsaina andro manala araka izay voalaza aminao, fa amin'izany dia alavorara ny lalanao ianao sady ambiny. Ny fiainona ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena zava-dehibe indrindra amin'izao andro izao. Betsaka loatra mantsy ny fampianarana etsero, ary misy fampianarana tsy miresaka raha tsy arena fotsiny. Anjarantsika ny mandinika ny tenin'Andriamanitra, mieritreritra tsara ny afatr'Andriamanitra, fa misy ange milaza hoe tsy mety e, fa isika ange mbola miaina eto amin'izao tontolo izao e, dia mba manao aferafera kely, manao izay azahoana vola na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, na dia hita aza fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka say ilaza hoe inona ny soa azonay raha mivavaka aminy. Ary dia izay no mahatonga ny mpitoro teny ilaza hoe saingy tsy tanterahana vetivety ve ny fahamarinany ratsy atao, dia izany ny kirizan'ny fon'ny zanak'olona amin'ny fanaovan-dratsy. Ry havana, eto amin'izao tontolo izao isika fa tsy naman'izao tontolo izao, ary tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, ary dia mivano ny fanaovana ny saina fa nivana ny saina amin'ny famantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Raha azo ny mpangorokarena tsy marina ny mandova ny lanitra ry havana, dia ho tsy nisy ny azo fijaliana. Raha azo ny mpijangajanga idirana ny lanitra dia tsy misy gologota. Mpiaino malalo andremo e, ny arena ve raha mino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao, fa tsy miaino ny tenin-dravola dia ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao raha mpivoaka, satria fahavetavetany eo mahasoan'i Jehovah ny lalàny ratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, ilay Andriamanitra marina sady mpanao ny marina, nambaranao taminay teto fa tokony hikatsaka ny fanjakanao izay, hiainy ny teninao izay, ary tena katony ny teninao, mba hahafahanay tsy hitady ilay arena izay hanapodika anay. Ianao nanafatra anay fa ianao ny tompony arena, ary omenao anay maimaim-pony izany, ho zarainao malala an'izany na dia matory ao am-pandriana izy. Mangataka amin'ny fanainao masina izay, avoazo ny sainay, ambarao aminay isan'andro e, na diso lalana izay amin'ny fikatsahana any mamonaka hanapodika ny fanahinay. Amboary izay mba hatoky anao lalandava amin'ny lalam-piainanay iray manontolo, ka na inona zava-miseho eto amin'ny fiainanay dia hitady ny tavanao, hikatsaka ny fanjakanao. Ndreto ny vahoakanao dia nangilatsofina androany nandreny hafatrao, ka na mba misy aminay e, mbola mitady an'ilay arena amin'ny fomba tsy araka ny sitraponao. Itenenao mpitiavany Jesosy, ka hiverina ao anaty valanao ilay fahamarinana, ka izay rehetra mba kely ananany ho ampitomboanao zato eny, satria hanamarina ny teninao ianao hoe ampoanao ny vasoa. Raha makivaky izao tontolo izao tokoa izay, tontolo izao izay mitarika anay angorokarena ho fanaverezana ny fanahinay, ambino sy taio izay mba natanteraka ny fahamarinana miaraka aminao. Ka dia tonono indray ny todranomasinao Jesosy amin'ireto vahoakanao, ka hitenenanao ary inonay amin'ny finoana feno mitsodranao ka ilazanao hoe hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao hoe tandremo e,
tandre amin'ny arena maloto, fa zaho tompo ny fahefana no efa miara-dalana aminao. Omba anao mandra-pahatonga fataperana izao tontolo izao. Anao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra. Anao koa hatrany amponoan'ny zaka ho mandrakizay. Ny famondrapo sy fitahiana mba homeo anay tsirairay aby. Saotra Jesosy. Aleluia. Amen.